Ny fomba fiasanay ato anatin'ny commune Ivato zany dia miaina amin'ny mangarahara zahay. Tsy misy mihitsy raha ato anatin'ity commune ity hoe mikarakara tota taratasy ny olona ka tsy misy quittance, tsy maintsy misy quittance avokoa zay hoe vao manao sonia izahay, izany hoe mandoha vola ara-dalàna ao amin'ny kesy ny olona dia misy taratasy omena azy ihany koa amin'izay fandaovany vola izay. Izay no antoky ny fahombiazam-pitantanana ato anatin'ny commune Ivato, satria ny vola miditra isan'andro ato anatin'ity commune ity no averina ny vahoaka amin'ny alalan'ireo karazana foto-drafitrasa izay ataonay amin'izao fotoana izao. Profon'izany navita lalana marobe zahay, navita trampokon'olona, navita EPP izay no fototra ny fahombiazam-pitantanana izay ataonay amin'izao fotoana izao. Ankoatran'izay dia manao asa sosialy ihany koa zahay amin'ny fanampiana ireo olona asahirana marobe ato anatin'ity commune ity. Ny commune Ivato dia ny mponina ao anatin'ity tanàn'ity ihany no mena asa toy ny hoe manao ny lalana, manao ny EPP, manao ny foto-drafitrasa maro samihafa, dia ny asa vita, ny vahoaka ihany koa mahazo asa amin'izao fotoana izao. Raha tsy teny hoe atao anatin'ny roa taona izay nitantanana izay dia ny roso tamin'ny fanavaozana tanteraka ny tsy fahombiazana teo amin'ny sehatry ny fampitehana tao anatin'izany tanàna izany izahay, ary amin'izao fotoana izao dia mbola mitoy ny ezaka satria tsy vita vetivety ny fanarenana ity commune ity.